Kilasy tompoko vavy, salanitra daholo tsika mpiray tanindrazana malagasy. Androany dia nanome fotoana anareo tia Dubai ny tenako zao ary vao avy any Abu Dhabi izay fantatrareo efa fantatrareo ihany ny tenako fa mamarana kely fianarana ny atao hoe PhD. Dia androany dia nanome fotoana anareo hiresaka momba ny firenentsika. Fantatrareo moa tenako fa somary nisitaka politika any Madagasikara kanefa ny malagasy tompona andraikitra ny tenako dia tsy afaka ny hijery fotsiny ny zavatra mahazo ny firenentsika. Ankehitriny dia hiresaka zavatra anankitelo izay mifatoka tanteraka amin'ny zavatra mitoetra raha mitranga ny Madagasikara. Voalohany teniko aloha dia manome fiara-miory amin'ny zandritsika sy nareo mpianatra rehetrarehetra manerana nosy, indrindra ny mpianatry ny anjerimanontolo ny Diago satria tsy rariny raha ohatra ka ny zanantsika vonoina. Faharoa dia makahery koa an'ny génération Z izay nitsangana nitondrateny ary naneho ny hevitra. Maro moa tsy mahazo loatra ny atao hoe inona marina ny tian'ny tanora génération Z amin'ny zavatra atao io. Tsara marihana fa maneran-tany ny génération Z fa tsy hoe ao Madagasikara ihany. Reny hitantsika tany Nepal reny, reny hitantsika tany Philippines reny, reny hitantsika izay any Inde zao manomboka mihetsika koa ny génération Z. Ary tsy napozina mihitsiny fa nijoro ny tanora malagasy satria mahatsapa-teny izy ireo fa tompona andraikitra koa. Ary tena isaorako manokana mihitsiny izany finiavana nentin'izany. Nefa tsy henoantsika izy, tsy henoantsika lehibe izy, tsy henoanareo mpitondra fanjakana izy. Ary raha maneho hevitra izy dia herim-pamireta no nentinareo. Indrindra resaka fitifirana no entinareo tsy mety zany. Ary eto dia makahery andreo zandry, tsy rerinareo, tsy rerinareo. Ary mbola veriko ihany, misy génération Y, génération X, maro moa mbola tsy dia mahalala an'izany rehetrarehetra zany satria ny teo alohanareo dia eto dia hiteny amin'ny anaran'ny Rado Rafalimana sy ny fikambanana izay hoentiko ny fanahy maha-olona. Ary génération Y ny tena koa dia ary hoavy any Madagasikara ny tena koa hieno anareo tanora génération Z. Inona no ifampiresahana, inona ny tokony hifanampiana amin'ny fijerevana ny vahaolana ireo zavatra takianareo ireo. Satria io takianareo ireo tsy ho anareo rery fa ho an'ny malagasy ray manontolo ny jiro sy rano zany. Zany nefa tsy vitany hoe jiro sy rano fotsiny fa ao anatiny tena ady amin'ny kolikoly izay manjaka ho firenentsika. Ka alao hery mitodika aminareo ry tanora. Alao henonareo, ho avy hieno anareo, hijery vahaolantsika. Raha nandeha ny tamin'ny lakamisy 20 septambra dia efa tafaresaka tamina firenena maromaro ny tenako. Ary nijery hoe ahoana fomba ifampienoana an'ireo tanora ireo satria tsy misy miaino ny tanora ao Madagasikara. Tsy misy miaino satria bahana ny politika ny resaka ao Madagasikara. Ary izay ny zavatra anankiray hitovizako hevitra aminareo na dia aty ivelany ary satria ny politika dia tsy ny politika korondrano. Ny mpanao politika atsika dia miezaka foana misy fanapa-kevitra mihitsy avy amin'ny tanora malagasy. Indrindra ny tanora izay ho avy ny firenena. Dradradradraina foana hoe ho avy ny firenena ny tanora malagasy nefa tsy henoana akory izy. Dia izay no mahatonga ny tenako aloro tanana. Misy boky ty. Izay ny indrindra ho anareo tanora mianatra amin'ny université. Misy boky iray ty. It's time to change guys.
ary zay ny mampatonga ny tenako miteny hoe fotoana ny androany ifampijerena, ifampianoana ary hitondra ny vahaolana ho an'ny firenetsika io. Tompony io Madagasikara io daholy, itsika tsy rairay fa tsy hoe ny mpanao politika ihany ny tompony Madagasikara. Ary ny fanapa-kevitra hoentina ao amin'ny firenena io dia tokony mba miainga avy any ambany vao tapahany any ambony. Fa matetika tsy misy mieno dia revirevi ny olona avy any ambony foana no tanterahana amin'ny firenena io. Faharoa, resaka jiro sy rano. Io no lohevitra nahatonga an'io fitakiana tao Madagasikara io. Dia isoko ny fanjakana malagasy miteny hoe efa mitady vahaolana hatramin'izay, efa 7 taonina reo mitady vahaolana. Ny tenako sy ny orinasako rehefa ny amme vahaolana sy alaolana ho anareo, fa nareo tsy mieno satria ny tenako malagasy. Ny kolikoly ataonareo lavolenta anisany manimba ny jirama, ary zay no mampatonga ny zavatra rehetrarehetra tsy mandeha amin'izay laoniny, satria tompotsy n'olom-bitsy foana no mipetraka dia tsisy miraharaha ny momba ny jiro sy rano malagasy zay sitraka voso. Ary zay no mampatonga ny hoe diso fotsiny ny zavatra atao amin'ny firenena io, ka hiteny hoe andao indray iresaka ambony latabatra. Tsia, le firesahana ambony latabatra mila vahaolana sy zavatra amin'ny teny vahiny izy hoe concret. Ary ny concret zavatra tonga dia misy mamahan'ilay olana, fa tsy mbola anao kabary politika. Ary zay no mampatonga ny tenako mitodika aminareo génération Z, ho anareo tanora. Isorako aminareo faindrenareo tsy nentinareo tamin'ny herisetra ny fitakiana nentinareo, na dia misy manao nananaroatra ary zany zavatra zany. Io iarahantsika malala amin'ny teny vahiny, rehefa mamaky an'itony boky itony tsika dia io zavatra mitranga ny Madagasikara io natao hoe théorie de chaos. Misy mapiatra ny théorie de chaos a Madagasikara, ary io théorie de chaos io dia sombaina daholo ny zavatra rehetrarehetra dia lasa ohatran'ny verina ambony latabatra tsika. Tsy manaiky an'izany tsika satria firenetsika io. Fa ny zavatra tokony ataotsika dia zavatra mila amina fanetretena. Ary zany ny antsoko an'ny ianareo tanora manokana. Misy any horonan-tsary nahitany Trangamaly teny Akatso, zay mitalao ireo zanakitsika, mitalao ireo mpianatra, nefa mbola anaovanareo mpitandro filaminana Antsonjay. Tsy mety zany. Nareo mpitandro filaminanareo konge nianatra, nandalo andreo fianarana nalehanareo, manaiky fa mahazo baiko nareo. Teny moa le rananana anankiray tao anatin'le vidéo hoe mampiatra lalàna, fa lalàna faratapony eo Madagasikara dia ny lalàna-panorenana malagasy. Ary ao anatin'ny lalàna-panorenana malagasy dia mitoetra ny atao hoe zo fototra ny mitaky ny zavatra ialana amin'ny tsy ara-drariny. Ka tokony nareo mpitandro filaminana no miaro an'ireo tanora ireo amin'izany fitakiana izany, fa tsy izy indray nanaovanareo herisetra famoretana ary melohako eto nareo ny zavatra nataonareo fampidirana ny tovolahy kely iny tao anaty katikatira, ataonareo ohatry ny omby hitsakitsahanareo. Tsia, misy lalàna eran-tany azadiny fa eran'izao tontolo izao misy koa ny lalàna aty ivelany. Ka manasa atsika, manasa anareo zay tompona andraikitra na ame andrem-baiko ireny mamenaovanareo fanazavana hoe ahoana zonareo ve manao an'ireny zavatra ataonareo reny an'ireo tanora ireo. Faharo, ho an'ireo tanora zay miezaka mametraka n'le atao hoe fihetsem-po. Misy vidéo ray nataony Mikolo, na izy tamintsika malagasy dia voadona daholo ny fo, satria mitaraina izy, mitomany izy. Fa misy mieno ve tsika? Zavatra marina daholo ny resahany. Misy mieno ve tsika?
ary fahamarinana zavatra teneniny io dia io ny ainatsika. Tsika rehetrarehetra miteny foana ka tsika ve atody miady amam-bato, nijoro izy, nandohalika izy, nitomany izy. Ianao io telopolo tapitritsika, inona ny andraikitra raisinao? Tsy miresaka mpanao politika fa maresaka amin'ny malagasy. Zay ny zavatra anankiray. Ary zay ny sorako anareo tanora ho avy amin'ny Madagasikara ny tenako a. Eno anareo tanora, eno anareo génération Z. Génération Z tsy mpianatra akatsy fotsiny fa na zanako ary 20 taona, 12 taona, 17 taona dia génération Z reo. Ary zareo ny nenoko voalohany tato mitokantranoko. Ary nanontaniako hoe inona ny tena hevitrareo ho amin'ny Madagasikara. Natsapatena ny tenako amin'ny maha génération teo alohany zareo hoe misy lesoko no tsy fahasahiana. Anaika adaditsika tsara, niezaka ny tenako ange tsy mbola nitondra ny firenena io na resaka hoe fitantanana Madagasikara, mpandrarano tenako. Fa kosa no fahatsapako tena, malahelo nefa fa ny tena rery no mijoro. Ary zavatra anankiray tadidinareo, fizara tao fanomezana ho an'ny trabona no nataoko tamin'ny Madagasikara, nogadrainareo. Ny antony, tondra tanora be da be nandeha tany Ambatondrazaka. Ary ireo tanora ireo niaraka, tokony ho gadrainareo niaraka tamiko, ary zany ny teny hoe aleo ry zareo andeha. Fa zakaiko rero. Tsy mba mamaly faty zay, tsy toe-tsainay zany. Fa navelako fotsiny satria firenena le izy. Androany kosa mba hiteny, ary androany avao hiteny. Aok'izay. Tsy mety ho anareo zay mpitandro filaminana, mbola manao antsonjay ireo mpianatra ireo. Mananjanaky nareo, manana anabavy nareo, manana rahalahy nareo. Misaina, malagasy nareo. Zay ry tanora, iontsika, fampidinitsika, hoe nono nareo, ary hijeritsika hoe inona no vahaolana ahafahantsika mametraka ny teny. Satria ny zavatra tsapako a dia miandry daholo ny mpanao politika, maika andeha aka an'io tolona ataonareo io, eto dia mitodika anareo mpanao politika. Na ny mpanohatra, na ny eo amin'ny fitondrana, aok'izay. So dia mba fotoanany zao, akanareo sisiny. Matony tanora tsy matoky anareo, dia misy antony. Satria ianareo a, na ny efa teo, na ny eo, dia anareo foana no mitondra an'ilay firenena. Ary ny zavatra mitranga dia izay zavatra tianareo foana ny atao amin'ilay firenena. Zay mampatonga an'ireo tanora ireo tsy misy miena, tsy henonareo. Fa rehefa tsy eo amin'ny fitondranareo, dia hita fantatrareo ry olona fa madika indray, dia mitovy ohatr'izay foana ny ainatsika. Tokony faranana io fomba hitantanana Madagasikara. Tsy anareo rery ny tompon'ny Madagasikara. Ilaina ny politika, fa aleo mba politika. Tena politika ny ampiasaina, fa tsy politika politisiana. Zao nareo maika daholo zao no gouvernemanta hiaritatana. Fa manino? Inona mamaika antsika? Misy mihaino ve le tanora? Misy mihaino ve le vahaolana? Zay ny zavatra tokony hojoroantsika tanora amin'ny hoavin'ny Madagasikara. Fahatelo, resaka fandrombana. Ny tenako dia anisan'ny victime ny 26 janvier 2009. Ary anisany nanana groupement jeune mpandraraha zay tamin'izany, NGMB ny anarany, New Generation of Malagasy Businessman.
54 entreprises malagasy jeune zay no anisany nisy nandroba. Potika daholo ny fanananay. Voatery ny tsomponenany daholo ny ankabetsahana nefa tsy ao anaty politika izay. Androany verina izy io. Ary mitovy tsisy valaka tamin'ny 26 janvier 2009 io tranga tany Madagasikara nanomboka amin'ny 25 septembre io. Mitovy tsisy valaka. Dikan'izany mila mametraka baraingotsika. Iza no mampaniraka andreo olona? Iza no manao an'io atsonjay io ary manosim-potaka ny tanora? Génération zay da hoe mitondra fanakoratanana ny firenena. Tsy mety zany. Tsy mety zany. Lavo zay ara-toekarena. Potika zay. Tsy mbola nisy na ariary ary nonerana ny fanjakana. Na dia nanao kabary ambony vavahady tamin'izany ianao misy io Andry Rajoelina, président tetezamita, efa azonao fanjakana tamin'izany. Kabarinao isaky miteny dia hoe amena volonareo, onerana zavatra ve simba atao aminareo. Aizay anjaranao mieritreritra. Androany potika daholo ny orinasa malagasy. Malahelo ary tsy malagasy rery fa nareo vahiny izay manao ny ainy tsy ovy zavatra amin'ny resaka fandrarana Madagasikara. Potehanareo ao anatin'ny fotoana fohy zany zavatra zany. Za tsy teny mihitsy hoe iza no nampaniraka. Anjaranareo tompon'andraikitra. Mbola tsy naheny tompon'andraikitra ao amin'ny fanjakana io any teny hoe sokatra fanadadiana. Maninona ny tsisy miteny? Aiza ny procureur de la république? Aiza ny ministre? Aiza ny premier ministre? Aiza ny président de la république? Maninona nareo tsy manokatra ankety hoe iza ny mampaniraka andreo zavatra ireo? Avelanareo fotsiny. Mandry andriranantsy ny malagasy. Aveo rehefa tonga ny tanora andeha hitaky ny resaka fitakiana ny génération Z, manao herim-parimonretana nareo. Rehefa tonga le mpandroba ny ariva, tsy hitinareo manontany le tanora ery akatso ery hoe fa taizinareo? Dia ozy nareo hoe lalàna, mampiatra lalàna nareo. Fa nareo zany amin'ny asanareo no miaro ny malagasy. Asanareo zany fa tsy asan'ny vahoaka. Zany na tonga nametrahana anareo eo amin'ny fanjakana io. Diso nareo. Faro mbola mitohy foana zao fandrobanao Madagasikara zao. Matahotra ny olona. Isorako zay tompony, zay olona nanana inisiativa nametraka ny andromaso fokon'olona. Satria tokony menatra nareo fanjakana rehefa ny fokon'olona no lasa mandray andraikitra hiaro ny tenany. Dikan'izany rehefa mipetraka ny andromaso fokon'olona mbola misy fanjakana avy eo amin'ny firenena. Zay ny zavatra tokony hipetraka amin'ny fanontaniantsika. Ary zay ny mampatonga ny tenako miteny hoe misy andraikitra tsy niraisan'ny fanjakana atao. Maly mopera ny miantso hoe Isandrobo Bevalala any Jezita. Manao anasa miantso ry zareo atsovy ny mpianatra rehetra hiaro. Mba menatra ve tsika fanjakana malagasy fa hatrany amin'ny resaka fiangonana dia robaina. Menatra ve tsika sa tsy menatra? Zay ny zavatra mba tiako atongavana ho anareo fanjakana. Tsy teny be da be aho fa ny anahy ny teny mahitsy dia ny teny hoe enoy ireo malagasy, ireo tanora ireo aloha. Ary faharoa, vao faran'izay aingana io olana fandrombahana io.
fa tsy mety ary tsy mendrika ao amin'ny malagasy zany. Teny farany ho an'ny zavatra nampitain'ny mpianatra Katso io hariva teo, izay maneho alahelo ireo tanora ireo, ny tsy Akatso rehetra fa ny université eraky Madagasikara, noho ny famonoana n'ilay mpianatra tany De Gaulle. Todika aminao ainga filohan'ny repoblika, manao kabary ianao, fa tsy haiko izy manao kabarinao, fa tsy vitanao ve nomba ny teny na varavety momba ny zanakitsika novonony amaray aman-dreny anao. Fotika aminao ainga prime ministre tsy Christian, izay avany avaratra ianao, izay nianabavinao, anisan'ny lehibe any université ao, dia tsy vitanareo ve no miteny hoe tsy mendrika na mitsapa lahelo ary, dia tsy vitanareo ve zany? Sa tsy malagasy reo? Tadidrio fa mananjiny Madagasikara, ary Madagasikara tsy tokony atao ohatr'izao intsony, tsy mendrika. Ary zay ny anentanako atsika rehetra androany, manentana ny tanora ny universitaire amin'ny Madagasikara ray manontolo hanao fisaonana rapitso latsinainy. Reko ny Rado Rafalimanana niantsonareo, dia eto dia teny anareo fa ny orinasako rehetra ny Madagasikara dia ikatona daholo rapitso latsinainy, dia ametraka fey mainty ho fisaonana. Faharoa dia miantso anareo malagasy sy tompony orinasa rehetra manaovako nareo fisaonana rapitso, misaonitsika. Rehefa tsy tsapan'ny fanjakana hamono fisaonana azy zay, tsarain'ny tantara izy, fa ny fisaonana dia ho fanajana andreo zandritsika, zanakitsika maty. Raha sy diso fa tonga any amin'ny tandrazana ilay razana, todika amintsika malagasy any. Raha ny zanakareo no maty nisy nitifitra, toy ny zazy tany amin'ny université ny Antsiranana, inona nataonareo? Raha zanakareo ministre reo, zanakareo prime ministre io, raha zanakao président république io no nisy nitifitra, maty ny vonon'ny mpitandro filaminana, inona ny raisinareo? Satria hoe zaza sahirana, dia mety aminareo fa tsy miteninareo. Mba menatra nama, mba menatra. Tsisy sotoavana malagasy zao ataonareo zao. Ary zay ny jery itodiako manokana anareo mpianatry ny université rehetra. Teteziko nareo ndresaka manao conférence tsika hatrany Manday any Toliary, hatrany université De Gaulle, naiza naiza. Raisinareo irina. Tadidio fa mila olona nianatra mitondra n'ity fireneny ity manomboka androany. Ianareo mpianatry ny université reo, ianareo ho avin'ny Madagasikara. Mila olona mianatra tsika, mila olona tia tandrazantsika, ary mila mijorotsika. Ao anatin'ny université misy ny génération Z, misy ny génération Y, misy génération X. Androany manamarina reo ery, ndao tsika amerina indray ny atao hoe firaisan-kina, ary manaiky zato sinjato ny tenako, na dia mbola tsy ivelany ary ny tenako, dia ny zavatra ataoko efa mijery miresaka amin'ny firenena matanjaka sy ireo namantsika ty ivelany. Inona ny hevitra anampiana andreo tanora reo? Inona ny hevitra
afahan'ireo tanora ireo maneho hevitra. Inona ny hevitra? Afahan'ireo mpanjara zay voaroba sy potika hafananana sy ireo orinasa sy ireo olona rehetrarehetra very asa ray manontolo hiarina aingana fa tsy andry kabary afaka telo taona indray na tsy hisy mihitsy ary fe dia nanapa-kevitra ny tenako ametraka fond d'investissement anankiray zay efa fampiresahako amina mpiara-mombona amiko maromaro zay hitondra famatsiam-bola an'ireo orinasa voaroba mba hiverena ny asa aingana ny Madagasikara. Todika aminareo fanjakana malagasy ahy. Tsy fantatrinareo raha mbola hoena tsy eo fa aloha tsy fampiafitsontsika. Tsy vitanareo, vous avez, amin'ny teny vazaha, vous avez échoué. Fa zao anjaranareo mieritreritra. Tsy hoe rehefa tsy mitovy hevitra ara-politika ny resaka dia tsy mahazo mandray anjara zay eo amin'ilay firenena. Tsy ekeko tsony. Tsy maintsy handray anjara ao amin'ny Madagasikara ny tena. Game is changing, guys. Zay no mba angatahako atsika dia zavatra maranako ny tenako dia mingavy ianareo ilay mpanao piage, ilay mpandroba amin'ny alina. Manaiky aho fa olona karamainy nareo, olona amin'ny ambany tanàny nareo. Satria ohatr'izay mihitsy ny tamin'ny 2009 manaiky aho fa karamainy nareo. Fa jereo ihany no avy ny zanakareo. Manao fety nareo, hita anaty Facebook ihany. Manao fety nareo, manao baly nareo. Mahazo kely 5,000 nareo, mahazo fois 2 alina nareo. Fiainanareo ve niofa? Fazadiny fa fotoanan'izao. Fotoanan'izao averena amin'ny tompony daholo ilay zavatra nalainareo reny raha mbola any. Aza eritreretina, aza manaiky ampiadiana tsika. Aza manaiky ampiadiana hoe kareo ny vahiny. Malagasy raha ihany. Nizaniza mipetraka ao Madagasikara, malagasy any. Miantso anareo aho. Satria efa manao Facebook nareo. Miantso anareo aza manaiky ataon'olona fitaovana tsononareo. Tsy fahavalinareo ny olona mianatra. Tsy fahavalinareo zay. Ka manaiky ampiadiana. Nareo mahazo migrevy. Zay tsy mahazo migrevy. Zay tsy mahazo manao hevitra. Ka androany dia fotoana isinony atao hoe feon'ny fieritreretana. Todika aminareo mpanao politika, na mpitondra fatsaka, na mpanohatra. Aok'izay. Tsara daholo ny kabary ambony vavady. Zany na tonga ny tenako sitaka kely ny politika. Satria ny olona rehetra tsara fantatrareo rehefa mandeha any ambany ravikazo any ambany vohatra any nareo. Any ambany vohatra tsisy malalo iza ny mpanohatra, iza ny mpitondra. Fa aminy rehefa mpanao politika dia ray. Aza variana mizara sezina. Maika daholo nareo hitondra firenena, maika daholo nareo hizara gatao. Tsy izay ny lalana aloha. Zavatra tokony atao, eno aloha ireo tanora ireo. Tsy anareo nandeha hibaiko an'ireo tanora ireo. Vitan'ireo tanora ireo, matoa ireo tanora ireo miteny hoe tsy mila mpanao politika izay mitarika anay. Satria ianareo dia mitovy amin'ilay olona ihany rehefa mahazo toerana. Dia zay no mampatonga ny hoe apetrao aloha, asivo, lamina, enona ny tanora. Zay tsika vao manangana. Zay ny zavatra tokony hipetraka. Ary zavatra tokony hapetraka, zavatra tena faratapona, mitodika amin'ny biany koa. Na dia ataoko hoe mena ambany menareo zay foana manko ny firesaka ao Madagasikara. Ampiaro ny lalàna ny resaka kolikoly. Kolikoly daholo mahatonga an'io. Satria rehefa misy vola zarainao, fa maninona ny tsy misy raika mihitsy. Dikan'izay, tompon'antoko nareo. Raha ohatra ka tsy mandray andraikitra,
io vola zaraina be da be io avaiza iza mizara vola ohatran'izay koa totsika manokana amin'ny maramila oralahy isany ianareo nitandroka ary nivozy ho an'ny vahoaka malagasy ianareo ny arifanina arovo ny malagasy arovo ny mpiray tandrazana fa azavela hipetrapetraka fotsiny andeha fotsiny zo zavatra rehetrarehetra zao manaika maro ny kolikoly fantaranaka jerena arovo i firenena io zay ny zavatra mba angatahako atsika samy nanana ny tandrifiny samitsika mandray ny andraikitra tsy resaka kabaritsony zao farany dia ho anareo amin'ny cyber criminalité tadidio fa mpiasa mpantsakaninareo na ny any amin'ny gendarmerie na ny any amin'ny polisy tadidio tsara fa mouvement ny génération zay da dia mouvement miala tamin'ny réseaux sociaux androany misy amindreo mpanao politique reo ao amin'ny fanjakana mampiasa compte fake amina arivony 5 000 10 000 compte jerenareo fotsiny satria ozinareo hoe mena ambany meny zay enjean'ny lalanynareo ndray andro any totika aminareo mananjanakinareo zanakareo nge ao anatin'le génération zay dia avelanareo fotsiny le olona manao ny ampimamba tenako ny rado rafalimanana mazaka enjeany mijeany compte fake zareo vo manao tsikera amin'le fanjakany tonga dia ny compte fake mandeha misy farany zavadrehetra tsy Madagasikara mbola averiko amin'ny fitondrana zay mpitondra ny Madagasikara io na iza Madagasikara tsy any amin'ny planète Mars ka hoe mipetraka fotsiny any Madagasikara atao anaty planète Terre anisan'ny firenena rehetrarehetra atao anaty planète Terre Madagasikara ary misy lalàna ao Madagasikara dia misy lalàna koa aty amin'ny international dikan'izay zo fototra no resahako eto samitsika mitsakitsako dia samitsika mba fanindriko zao rapitso andeha fisaonana datakin'ny mpianatry ny université raky Madagasikara megavy anareo maramila megavy anareo toandreo tanora reo dao isaona iaraka amin'ireo ankizy reo tadio fa misy maramila konge mianatra amin'ny université dao toandreo ankizy reo tsy grevy no atao rapitso fa fisaonana fa tsy hoana fa raitsika malagasy zay ny teniko raha misy zavatra rasorena anareo avereo ny tiamiko fa ny any tiako angatahana anareo dia zao mananjiny Madagasikara fotoanany zao amerena kasy ny firenena io masina ny tanindrazana samy tahin'Andriamanitra tsika